Mirongatra sy mafana ny resaka tsy fandriam-pahalemana atato ato zay ary hita fa miezaka mafy ny mpitandro ny filaminana izay manao ny asany amin'izay resaka fampandriana fahalemana izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha rezantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto ambohy manatrika distrikany Ambohimaso tsy manaiky ny fanendrena ny fokotany sy ny vahoaka ao amin'ny fokotany Ambohy manatrika izay commune ambony vohitry ny Ambohimaso distrikany Ambohimaso hatrany ary takin'ireo mponina ny fifidianana miainga avy ny fotony izy ireo ihany no mahalala ny olona hitondra azy amin'ny alalan'ny fifidianana madio mifandraika amin'ny fanovana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ho izy ireo hatrany natao moa izay rehetra izay araky ny fanazavan'ireo mponina avy any an-toeranany manaitra ny sainy tompona andraikitra izay voakasika rehetra araky izany ireo mponina any an-toeranany manoloana ny zavamisy amin'izao fotoana izao itoy ny tolona ho izy ireo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana an'izany rehetra izany midika izany fa tsy anaiky an'ilay sefokotany ho atolotra intsony izy ireo fa mila fifidianana mangarahara sy ekeny daholobe izay ny mahakasika ny fanondranana ny harem-pirenena indray saika ho alefa any Antananarivo tratehaka teo amin'ny toeram-piatsona ny cotis transport ao Mahajanga ny zanaka sifaka izay misa sivy no kasaina ho alefa koli any Antananarivo ireo biby arovana ireo ary tsy nampahafantarana fa biby no tao anatiny ilay entana izay nalefa tamin'ny 7 novambra 2024 lasa teo no saika handefasana azy ireo tsy karitry ny tompona andraikitra eo anivon'ny cotis transport nefa fa biby no tao anatiny ka no savaina izany ka fantatra fa varika no tao anatiny izany entana izany mandeha ny fikarohana ireo izay nandefa ireo biby ireo avy any Mahajanga sy izay handray azy any Antananarivo renivohitrany napetraka eny anivonivony toerana matianina amin'ny fikarakarana azy moa ireo varika ireo mba hanaraha maso ny fahasalaman'izy ireo hatrany midika izany fa tena mbola maro ireo zay manondrana antsokosoko ireo harem-pirenena amin'izao fotoana izao andao amin'izay ho resantsika ity mahakasika tsy fandriam-pahalemana ity tany fianarantsoa sarona ireo mpamaky trano izay misy telo lahy izay nikuizana tao fianarantsoa tao no ny ezaka nataony eo anivon'ny polisy-pirenena tany an-toerana tany no anton'izany rehetra izany tratra ihany koa ireo entana samihafa izay nangalarin'izy ireo mampiasa fonoka ireto jolahy ireto rehefa hamaky trano ka tsy heno ny ao an-trano mihitsiny ny famoahana entana araky ny nambaran'izy ireo nandritra ny fanadihadiana azy ireo hatrany lasibatra tamin'izao vakitrano izao fokotany Antady Ambodirano Andaval Tananambony Anjoma ary Anendaka efa nanaovana antso araky izany ireo izay manana entana very mba hanatona eny amin'ny komisaria central Ampasambaza miaraka amin'ny taratasy fanamariana fa azo tokoa ny entana natolotra tsy elan'ny fampanoavana moa ireo jolahy mpamaky trano ireo taorian'izay sy natratrarana azy ireo zay midika izany fa tsy miravoravo tanana ny mpitandro filaminana manoloana an'izay asa ratsin'ireo jolahy amin'izao ankehitriny izao ary na dia miezaka ho matianina aza ireo jolahy dia mbola matianina lavitra no azy ireo ihany koa ny mpitandro filaminana izay manao ezaka amin'izay fampandrintany izay halatra finday tao Toamasina indray loharanom-baovao tamina olo tsara sitrapo no nahalalany polisy-pirenena fa misy tambazotra izay mpangalatra sy mpividy finday halatra ao Toamasina ao tratrany polisy avy amin'ny komisaria central Toamasina tao ambolo madinika izy ireo taoriny fikarohana izay natao natratrarana finday maromaro sy ny solosaina izay fampiasa amin'ny asa ratsy io izy ireo ny fanadihadiana no nahalalana fa hain'izy ireo ny manova ny code email ana finday rehetra ankoatra ny iPhone izay mitaky fotoana lavalava voalaza fa hain'izy ireo ihany koa ny mamantatra ny code mobile money M vola sy Orange Money ary Airtel Money
ka ahafahan'izy ireo maka ny vola ao anatin'ny compten'olona natolotra ny fampanoavana moa izy ireo taorian'izay natratraranazy ireo zay midika izay fa efa vitan'ireto olona ratsy reto ny manova ny code me ny findain'olona izay angalarin'izy ireo ary ny mamantatra ny code mobile monnaie any olona izay angalarin'izy ireo hatrany miakinga saina foana araka izany ireo rehetra mpanao ratsy tato ato zay ary mia mahita hirika foana amin'izay asa ratsy izay ataon'izy ireo zay ka mila andraisana fepetra farakin'izay hentsitra ireo rehetra ao anatin'izay tamazotra izay mba tsy hitaran'ny asa ratsy izay efa mahazatra azy ireo izay ka mila hentsitra sy mila sarotiny araka izany ny mpitandro ny filaminana manoloana an'izany rehetra izany fa raha toa ka izany no mitosy tsy voafehy dia asa angambany no mety hiseho eo aorina kely eo betania toliara indray manoloana ny firongatry ny asa fanendahana sy fangarona am-paosy ao sakama ary amin'ireo tanàna izay manodidina dia nanatanteraka opération manokana ireo polisy avy ao amin'ny commissariat betania ary tratehaka tamin'izany mofy ireo mpanendaka vokatra izany rehetra izany dia mpanendaka sady mpangaro paosy iray no voasambotra tao amin'ny fokotany Bevalavo tao anatin'izay fisafona izay nataon'ny polisy izay hatrany tratra teny aminy ny finday iray izay nangalariny ary efa naverina amin'ny tompony moa izany rehetra izany taorian'izay dia notazomina tao amin'ny commissariat betania ity lehilahy izay nanao fanendahana ity mba hanaovana fanatediana mahagasik'azy ary natolotra ny fitsarana moa izy taoriany izany rehetra izany midika ihany koa fa tsy mandefitra amin'ny mpanao ratsy ny any toliara amin'izao ankehitriny zao fa ireo rehetra izay minia manao ratsy dia tsy maintsy hosamborona ary tsy maintsy ahazo sazy izay sahaza azy avokoa ireo rehetra manao an'izay asa ratsy izay azo lazaina araka izany fa mbola sarotra dia sarotra ny hifehezana tanteraka ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity satria na dia eo aza ny ezaka rehetra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana izay misambotra olona tsy ankejanona ao anatin'izany rehetra izany dia mbola misy foana ireo tambazotra izay mpanao ratsy izay ary maniry isan'andro moa ireo karazan'olona mpanao ratsy toy ny mamboly anana moa izany asa ratsy izay ataon'ireo tsy mataotody izany izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino fidimy like ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa